Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 9 ny volana Oktobra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona anambara aminao ny Nofy izay naseho an'ny Tompo tamiko tamin'ny asabotsy lasa teo. Izany hoe asabotsy 1 ny volana Oktobra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, ny zavatra naseho an'ny Tompo ahy tao anatin'ny Nofy dia mombany amin'ny ilay filazan'ny olona hoe Halloween. Ho avy zao io fotoana io amin'ny farany ity volana ity. Ka tonga ao ny rahan'ny fanahy masina hampitandrina antsika gasy rehetra ary koa ny metisy na ny vazaha izay mahay miteny gasy mba tsy anao fety na koa akasitraka io andro io. Ry havana zava-doza io andro io. Oka isika tsy ampanao ny zanakantsika fitafiana satria fitafiana ratsy mihitsy ny fitafiana izay anaovana amin'ny fotoana io ary ny fety atao amin'io andro io. Izany hoe amin'ny faran'ity volana ity izany. Fa 1 ny volana Oktobra ifoany voalohan'ny volana Novambra. Mangataka aminao aloha aho iara ivavaka amiko angatahantsika ny fanahin'ny Tompo hitarika izao fotoana izao. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, mideranao, manaja anao, manandratra anao Jesosy. Ity aho Tompo, vonona anao ny asanao. Anambara indray amin'ny zanakao tsiraray avy eran-tany mba hiambina satria maro ny fandrika ataon'ny Satana aminay zanak'olombelona. Fanahy masina, oka ianao no hiteny amin'ny alalako ary oka koa ianao no hampifohany zanakao tsiraray avy hiambina tsara satria betsaka ny fahavalo, betsaka ny mitady hamandrika anay. Ka ianao rery any Jesosy no manda afonay. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny Nanafika anay dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra. Ka tsy ambinina izany fa miverina ny tany foana izany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ka oka Tompo, ny ranao no manda afo manodidina anay tsiraray avy. Misandrata Jesosy eo anatrehany izao tontolo izao satria ianao lay ho avy akanay zanakanao ety ambonin'ny tany. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny teniko tery am-piandohana dia mombany amin'ny ilay fety lazain'olona hoe Halloween. Ry havana, zava-doza io fety io. Eny, na dia teo aloha ary aho dia niaraka nanao fety tamin'ireo zanako momba an'io fety io tamin'izy ireo mbola kely satria tsy nahafantatra. Dia tamin'izany fotoana izany miaraka amin'ny namako izay mipetraka amin'ny tanàna misy anay aty ambanivohitra aty dia miaraka amin'ny zanakanay izay rehetrarehetra zany. Dia miaraka izahay mitandahatra mandondona eraky ny varavaran'ny olona, zany hoe ny ankizy zany no mandeha eo alohanay, indraindray zareo no mampaneho sonnerie, mangataka bonbon. Ry havana zava-doza tao anatin'ny tsy fahalalana tamin'izany. Fa kehitriny dia efa nofoazin'ny Tompo ny masom-panahy ka efa niala tanteraka tamin'izany. Ry havana, alohan'ny tantaraiko ny Nofy dia ambarako aminareo aloha izay tsy mahafantatra inona no dikan'io Halloween io. Afaka ianao mijery ao anatin'ny internety satria mila mitandrina isika satria efa tonga any Madagasikara. Efa misy ny gasy manao an'io fety io ihany koa. Oka re isika tsy anaraka ny fataon'ny olona hafa. Oka mba zavatra tsara no alaitahaka fa ampivarina antsika any anatin'ny afo be izany. Eny Tompoko, eny Tompoko. Ny fety Halloween dia ny aviany io fety io dia avy amin'ny foko izay antsoina hoe Celta. Afaka jerenao izany anatin'ny internety. Dia
noforonin'izy ireo izany tamin'ny taona efa mihoatra ny 2000 taona tany hoany. Zany hoe rehefa tonga ny 1 Oktobra ifoany voalohany volana Novambra dia amin'izy ireo hoe misy varavarana misokatra avy any ambany izany ho an'ny havana rehetra, ho an'ny olona rehetra izay maty, ho an'ny olona rehetra izay maty, satria atsoin'izy ireo hoe masina zany ireo. Dia avy eo zany dia ireo no hoe maka endrika mampatahotra mamangy ny velona. Ry havana zava-doza dia manao fety zany izy ireo ho an'ny maty. Amin'io fotoana io zany dia hoe misokatra amin'ny 12 alina zany dia hoe misokatra zany ny varavarana mampisaraka zany ny any amin'ny fiaina tsy hita any anaty fasanahana zany ifandray amin'ny ety ambonin'ny tany. Dia ivoaka izany ny fanahiny maty rehetra satria hoe fetin'izy ireo. Ry havana zava-doza izany satria devoly no ivoaka, kanefa isika mampitafy fitafiana tena fitafian'ny Satana mihitsy sy ireo firongony no ampitafiantsika, ireo zanakantsika ary isika ihany koa. Ny ety aminay dia tena zava-doza, tsy haiko ny any Madagasikara, fa misy mihitsy ny manao fitafian'ny Satana miaraka amina korna, miaraka amina fitafiana marikoriko, ary maro ny manao fitafiana sorcière, fitafiana mpamosavy, manao kape noira dia mikiramborambo noira, dia manao lokona tarehy, lokona mena be ny tarehy, zava-doza tompoko. Dia mandeha eo alohan'ny varavaran'ny olona, dia mandondona mangataka bonbon, dia miteny hoe bonbon sa ozona. Zava-doza anie izany, tena zava-doza. Ary ny zavatra miseho aty dia karazana bonbon na biscuit, dia sarina devoly avokoa, sarina horera mihitsy zany no amin'izy ireny, nefa dia ho antsika ninana teo aloha. Zava-doza, mila mitandrina tompoko, mila mitandrina. Ny zanako vavy dia niteny tamiko, efa lehibe moa izy am'izao, tena hoe souvenir ratsy ho azy mihitsy tamin'izy mbola kely teo amin'izy 4 taona teo eo, dia nandeha niaraka tamin'ny zobaviko tamin'izay mbola nipetraka tamin'ny toerana mbola ambanivohitra noho ity misy anay ity zany satria ny misy anay ambanivohitra ihany koa, fa ny teo aloha zany tena hoe ambanivohitra lavitra noho ny misy eto aminay eto. Dia amin'ilay toerana io dia ny amin'ny alina zany amin'io daty io, lay 31 Oktobra ifony 1er Novambra, dia mandeha zany ny olona eo an-tanàna, dia nientiny zobaviko ny zanako, izy tsy mipetraka eo akaikinay fa alavitra be, fa tonga izy zany hiaraka hoe hanao fety aminay. Dia netiny zany ny zanako vavy, ny lahy zany tsy tadidiko hoe efa niteraka an'ilay lavy za tamin'ny fotoana io sa tsy mbola niteraka azy. Dia nandeha zany izy mianaka, mitafy akanjona sorcière, dia any amin'ilay toerana ao ampovoan'ny tanàna zany no fitenin'izy ireo anazy, toerana malalaka. Dia efa misy kakazo zany mipetraka eo, ohatran'ireny kitay ireny zany. Dia mitangorona zany ny olona, dia mitangorona zany ny olona manao fitafiana andreny fitafiana horera reny, dia mandoro ohatrana statue amina atao amina pay na atao amina kakazo zany, dia
atao pozina sorcière, atao pozina mpamosavy zany efa pekanjon'olona ny zany le statue ataony ireo olona ao an-tanàna zany dia dorana eo ampovoany ilay afo be io zany, dia mikikika zany falifaly zany ny olona rehetra rehefa may zany ilay sorcière, satria zany zay zany no hoe zavatra niseho taty aloha hoe misy mpamosavy ratsy fanahy, de misy mpamosavy tsara fanahy, tsy atompoko rehefa ratsy dia ratsy avokoa. Dia tadidiny zanako zany ilay pozin'ilay afo midedadeda be, ry havana zava-doza izany, tena manokatra mihitsy ane ny any amin'ny afo be anjakan'ny Satana. Dia ny zavatra ray hafa ihany koa momba n'io Halloween io dia amin'io daty io no misaraka ono izany ny andro mafana fa hiditra amin'ny andro mangatsiaka. Dia maka zany kitay ngezabe anankiray, kitay vaovao lehibe anankiray. Iny zany no manambara ny fiandohan'ny andro mangatsiaka. Ry havana, zava-doza, mila isika mitandrina. Dia ny dikany Halloween amin'ny teny anglais zany dia hoe All Hallowen. Amin'ny teny vazaha dia hoe la veille de tout le saint. Dia amin'ny teny gasy io raha adika ny alina mialoha ho an'ny masina rehetra. Ry havana, zava-doza, ny maty dia tsy manana valim-pitia intsony, fa ny velona no mbola manana valim-pitia. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Mpitoriteny 7:9. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela, sady tsy manana anjara intsony mandrakizay izy amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Amen. Ry havana, oka ianao no amaky ny tenin'Andriamanitra, ny olona efa maty izany tsy manana anjara intsony ety ambanin'ny masoandro. Aza mandany vola intsony amin'ny fanaovana fête des morts na famadiana, satria mitovy ihany izany, mitovy ihany. Zava-doza tompoko, fa i Satana no faly rehefa manao izany ny olona. Hoy ny tenin'Andriamanitra koa ao amin'ny bokin'ny Marka 2:17. Dia ijoro vavolombelona aho rehefa avy eo. Marka 2:17. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy andriamanitry ny maty izy, fa any velona, koa tena diso lalana ianareo. Amen. Ry havana, tsy andriamanitry ny maty izy, fa andriamanitry ny velona, koa tena diso lalana ianareo. Amen. Mila mitandrina isika tompoko, so de diso lalana isika, so de diso lalana isika, ka mampinana poizina ho an'ny zanakatsika, na isika tena antsika ihany koa ary izany, ka manao hoe fête des morts, hoe fetin'ny maty 1er novembre, mitandrema tompoko, fa zava-doza, zava-doza. Ijoro vavolombelona ako ny asabotsy teo iaho fa 20 ny volana Oktobra dia nampanofiay ny tompo. Ny nofy naseho ny tompo tamiko zany zany hoe ny divaraina zany satria ao arinan'ny 12 alina foana zany zay vao matory zany, satria mbola mivavaka. Dia ny nofy zany nampahafantarin'ny tompo ay naseho any ay dia nahita aho zany kifafa
maintimainty be zany ny pozin'ilay kifafa satria hitako zany ilay izy mifono zany. Zany hoe lava zany ny lohan'ilay kifafa zany dia mifono zany maintimainty be zany ny saron'ilay izy de le tahony koa zany maintimainty be. Dia hitako zany io kifafa io zany fa ohatrany hoe misy sinina zany mipetaka eo amin'ilay izy. Tsy hitako zany ilay soratra. Fa hitako zany ilay kifafa io amina toerana anankiray ohatrany hoe eo an-tokotany zany dia mipetraka zany amina sisina tokotany anankiray. Ho fantatrareo ny tiany tompo ambara rehefa avy eo. Fa ho toizako aloha zany ny nofy azy naseho an-tokotaniko. Dia noho ny avy eo zany dia nahita aho zany trano kely anankiray koa zany teo amin'ilay toerana. Dia misy tohatra zany misy totohatra zany miakatra zany akaikin'ilay trano kely. Dia noho ny namindra zany ako nandalo teo akaikin'ilay trano kely avy nijery an'ilay kifafa zany tamin'ny tany alavidavitra eo. Dia tonga zany tonga de efa fantatro hoe kifafa na mpamosavy satria zany ao anatin'ilay nofy ny fanahy masina tonga de manazava zany ny zavatra asehony amiko. Dia noho ny nihodina aho zany dia nandalo teo anolohan'izany trano kely izany. Dia nidiko ilay varavaran'ilay trano kely zany. Dia noho ny nidiko zany ilay varavaran'ilay trano kely dia nareo mpamosavy ny teny ao anatin'ilay trano kely. Zany hoe nidiko tao zany ilay izy. Dia niala teo zany dia henoko zany ilay mpamosavy miteny. Dia nanomboka niakatra tamin'ilay totohatra aho zany. Dia za nanomboka niakatra tamin'ilay totohatra dia nandefa ohatrana hitanareo ohatran'ireny pozina landy reny zany. Ohatrana pozina filet zany nalefany ilay mpamosavy anafika ay avy ao anatin'ilay trano kely na dia efa nidiko tao zany ilay mpamosavy zany. Zany hoe tsy fantatro hoe mpamosavy kainy tao. Fa nampafantary fanahy masina tamiko zany fa nidiko zany ilay trano kely tsy nahitana inona na inona zany fa ny feon'ilay mpamosavy zany no henoko. Eto zany dia hoe araka ny fanahy. Ho azavain'ny fanahy masina rehefa avy eo. Dia noho ny efa niakatra aho zany amin'ilay totohatra dia nisy toa ny lamba hatsatra fotsifotsy hafahafa izany ohatrana filet avy zany andeha hisambotra ay lava ohatrany hoe manidina zany mitaritarika lava be. Raha ohatra mahita isika ohatran'ireny lay ireny zany. Lay any amintsika Madagasikara le fatao amin'ny fandriana ireny. Fa le izy zany tsy misy gogoaka zany fa tonga de hoe mitambatra zany lokon'ilay izy fa tsy tena hoe fotsy mangatsakatsaka fa fotsy hatsatra. Zay ny lokony Satana izay. Anazy ny loko ohatr'izany. Dia miakatra amin'ilay tohatra aho zany dia ilay ohatra ny lamba fotsy mivoaka avy ao amin'ilay trano amin'ilay sisiny zany satria miditsy ilay varavarana araka ny fanahy eto miesehe zany misambotra ay. Dia tsy mahazo fa vo azoko amin'ny tanako tonga de ahoroko zany dia misy koa zany avy eo ao aorian'ilay tohatra ihany. Zany hoe raha alainareo an-tsaina zany miakatra amin'ny tohatra ao dia mivoaka avy eo amin'ny akaviako zany ilay satria eo zany ilay trano kely ilay fandrika alefan'ny Satana zany dia misy koa zany avy eo ankavanana zany avy any zany mivoaka zany. Zany hoe tsisy trano zany ihany fa mivoaka ho azy zany zavatra io dia mitodika aho zany dia tonga de azoko zany le izy tonga zany de afatopatotra zany le izy satria zany tsy mahakasika ay. Aleloia. Dia izay zany nampafantary fanahy masina hoe ilay devoly zany hoe ilay
antsika zanak'Andriamanitra satria ho avy ny fotoana an'io fety Halloween io. Dia tao anatin'ilay nofy aho dia no ny azoko zany ilay zavatra hatsatra be iny satria tsy mety tapaka zany le izy raha ohatra ka jerena satria tena mitady mihitsy hoe mitady zany hoe anorona zany anatiny fileany zany. Dia no ny azoko dia notapahiko foana zany dia notapahiko foana zany ary naoriko zany ilay izy. Dia tao anatin'ny nofy io zany ny zavatra hafa ihany koa zany fa tsy ho tantaraiko eto fa ny zavatra tena important no tiany fanahy masina ambara. Ry havana, mila isika mitandrina fa ny fahavalontsika dia tsy miantra antsika fa mitady hamono antsika. Ny zavatra tiany tompo ambara amin'ny ilay nofy dia aty aminay aty a Belzika ny momba an'ilay fombafomba amin'ny fotoana io hoe amin'ilay mpamosavy odorana. Tahaka ny nambarako teo aloha. Ho avy ilay fotoana efa feno any amin'ny magasin ny karazana orera rehetra, ny masaka, ny fitafiana, ny bonbon, ny biscuit, marikoriko. Efa mandendeha Satana sy ny devoliny eran'izao tontolo izao amin'ny izao andro ho azy izao. Ho azy io, ho azy io. Mitandrema tompoko fa maro no ho lasany amin'ny afo be raha tsy mankatoa an'Andriamanitra isika. Ilay Marka, ilay kifafa dia kifafana mpamosavy. Kifafan'ny Satana izany. Izy no andrava, izy no amono. Mila mitandrina isika. Oka isika hiaro ny ankonantsika na ny tenantsika ihany koa. Ry havana, mila mitandrina isika. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:10 andininy 12 dia nomeny tompo teo mombany amin'ilay kifafa. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Hatreo amin'ny 9:13. Fa hitsangana amely azy aho, hoy Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao. Ho foanako ny anaran'ny Babilona sy izay sisa ao, mba amin'ny zanany sy ny taranany, hoy ny tompo. Ataoko fonenany sokina sy ho onaona izy, ary ho fafako amin'ny kifafa fandringanana, hoy Andriamanitra, tompony izao rehetra izao. Amen. Ry havana, ito Isaia 4:11 dia i Satana. Izy no ho tenen'Andriamanitra, oravan'Andriamanitra. Izy no oravan'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ho fafan'Andriamanitra amin'ny kifafa fandringanana, hoy Andriamanitra. Ho poten'Andriamanitra zany izy. Satana manana ny kifafany izay naseho ny fanahy masina tamiko. Fa ny tompo koa dia kifafany fandringanana no ampiasan'Andriamanitra andravana azy sy ny firongony. Oka isika tsy ao anatin'ny firongony satria ho zava-doza ny anjoantsika. Ny tompony teny tamin'io andro io ny amin'ny isika zanany izany. Arovany isika raha mankatoa azy. Tompoko, mila isika mankatoa an'Andriamanitra. Satria raha ohatra isika ka tsy mankatoa an'Andriamanitra dia vita hatreo ny amintsika. Vita hatreo ny amintsika. Ny tenin'Andriamanitra nomeny ampaherezana antsika dia ao amin'ny Isaia 4:15-7:10. Hoy ny tenin'ny tompo amin'ny anarany. Hovakiko amin'ny anarany. Ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anao dia tsy isy ambinina. Ary ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahatra. Izany no lova ny mpanompon'ny tompo sy fahamarinany avy amiko, hoy ny tompo. Amen. Aleluia, aleluia. Ry hava malala amin'ny tompo. Ny tompo Andriamanitra antsika no miaro antsika tsiraray avy sy ny ankonantsika. O kare izay ny manompo ny maty. Ny maty dia maty, tsy manana valim-pitintsony.
Oka izay ny mitondra bonbon, biscuit, mandeha vavaka eny ambony fasana. Zava-doza tompoko. I Satana no mijery anao eo. Izy no faly mijery anao eo. Ary ozona no anjoanao, fa tsy fitahiana. Tsy fitahiana, fa ozona. Oka isika hitandrina tompoko. Fa Andriamanitra antsika dia Andriamanitra ngezabe. Fa Andriamanitra antsika dia Andriamanitra sarom-piaro. Ka tsy azontsika vazivaziana. Andriamanitra lehibe indrindra izy. Ry hava malala amin'ny tompo, izay ny anio. Oka isika hivavaka. Oka isika ahery. Oka isika hijoro tsara. Fa aza mananao foana intsony. Aza manaraka ny havana. Raha miteny tsy maintsy makany am-pasana isika ka. Satria havantsika rehetra no ao. Ry havana, mahaiza manda. Ny fanahinao no eo anatrehan Jesosy. Tsisy olona afaka anampy antsika tsiraray avy rehefa tonga ny andro fitsarana. Fa ny Tompo Andriamanitra ny eo alohantsika tsiraray avy. Ka mijoroa amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Aza manaiky hoety n'olany amin'ny elo, miverena amin'ny Jesosy. Miverena amin'ny Jesosy, dia mbola misy ny fotoana. Aoka ny olona hitenenao, fa araka ny tenin'Andriamanitra eto, dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, fa ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anao, dia tsy hisy ambinina. Amen. Ary ny lela rehetra izay miady aminao, dia horesenao lahatra. Amen. Izany no lova ny mpanompo ny tompo sy fahamarinany avy amiko hoy ny tompo. Amen. Ny tompo mihitsy no ampandresenao, satria izy ao aminao. Izy no ao anatintsika. Ka oka isika atahotra ny tompo, izay mahay manary ny aintsika, ny fanahintsika any amin'ny elo. Toy izay ny olombelona mahay mamono, fa tsy mahay manavotra ny fanahintsika. Ry havana, izay ny anio, mahereza, mijoro tsara hatramin'ny farany. Fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Raha mbola misy ny fotoana, dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Vonaitra aneo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.